raha malenanao ny fandarana dia azadiny ny miabone ny Gasy Web TV. Izao no aoka ataontsika anaka orangamba ny teny aoka atao izay arenan'ny vahiny mbola mananaina ny tebo alalan'izay zavatra mitranga teto. Eny mety kosa andry dada ora be fahavaratra zato ny betainy nafindra ny ala teo amin'ity gorodona fenondrara olosoka nataony teo aparafara novahany ny bokotra kandro maneritery azy dia mba nampiasainy teo ny fahalalany amelomana ny olona torana. Nisy vokany tokoa anefa ny fikirizany sy ny herim-pony fa indro nahazo ainy raha olosoa ny tempo ny andalana namonjy ny toetra ny taloha ny fiainana. Ny hiratra moramora ny maso ny tsotsoron-draka ny fijeriny dia nitoko teo amin'izy rehetra manodidina azy. Somary niketrona kely ny andriny no naveo raha nahatsinjo tao anatin'ny manjavozavo ny tarendra be fahavaratra mijery manatrika azy to falifaly maninona. Aiza moa avy izao ny feony ambany ary inona nanjoan'ny lava-piasako. Aiza lay zazavavy ny ala matsaindrangola tinefy. Tsy nisy navaly izany fantiny izany nefa ireo olona iresahany fa endrika manjobona sy lomiondrika no tsinjony taminy. Gagagaga hafahafa nefa raha olosoa teo ampandininy izany fihetsehany izany ka indro fa niarany sady namery indray fanontaniana. Inona ny zavatra niatra tamin'ilay mpiasa hoy ny feony ny trerona ary aiza raha mbola tinefy. Ny mpiasanao de maty ora be fahavaratra somary nalahelo tare ary raha mbola tinefy de tsy hita maty hoe hoy ny atairany ary raha mbola tinefy izany de lasany sady ny sento izy. Lasany izy hoy ny feon'ireo olona rehetra indray ny farombaka. Lasan'ilay olona niady taminay teo izy sady nitantarainy teo avokoa ireo ady ny fanaovany tamin'ilay olona tsy fantatra sy nitanja amin'ny feno asiahana. Ka ino izany no ataontsika aloha fa ny andro ty mbola alina ora be fahavaratra to efa kivy sady mandreny afitsika ilay olona tsy fantatra fa to tsy mamela maso izy izany. Izao no aoka atao ora olosoa sady miteny no manatona ny fatiny lava izay maty noho ny amafin'ilay fiatefan'ilay langilanginy niveresana azy. Aoka sika niraka lela ray ampandresy izao zava-mitrango izao any amin'ny manam-pahefana. Izary no anendry tena aminareo ora be nanatrika ireo vatan-dehilahy. Raha irery tsy voa onigongonindreo fa lalina lavitra kilometatra enina vao tonga any sady ny lalina koa mbola mamakivaky loasany no alina raha teo ny andro ka aoka angamba ho dimy lahy no hiaraka ho any. Eny ora olosoana mali izany fa ny sasa mandeha ny sasa mijanona ko amin'izany dia miomany izay andeha. Raha vao vatany tenany iny efa izy dia indro nisy zana-tsipika ny tsatoka tery amin'ny lafin'irina andrefana izay nalefan'olona avy anaty tokotany. Tsy nihidy mivaravarakely ka nahitsy ny fiatefan'ilay zavatra. Taitra daholo ny tao an-trano ka lasa namonjy ny voaka ny sasany hijery izay ny avian'ilay zana-tsipika. Kanefa na dia mikaroka sy nisavasava manodidina teo azy nefa izy ireo dia tsy nahita na inona inona afa-tsy taratasy fotsy kely izay nitsatoana ampaingitra teo amin'ny vodi-paiso maniry. Noraisin'ireo mpitady io taratasy io dia noentina asehony Andrabe sy Raolosoa. Toy izao no teny voasoratra tamin'ny raha
tao anatin'ilay taratasy. Ho an'ny garalay tefy, efa nomeko ho jereny masonao androany lay loam-behivavy sy ny tanany tao anaty vata. Ataoko toy iny koa rangola tinefy, ka alefako ho aty ny lohany sy ny tanany raha toka tsy mahame ilay taratasy any aminy ilay raha olosoa. Ka eo amin'ny lalana mianavaratra 10 kilometatra eto no iandrasako azy raha mpitso amin'ray ora alina. Raha tsy tonga amin'izany ora voalaza izany dia avo izy rangola tinefy sy ny bikany tanaposa. Izy aminareo zany raha olosoa zany, orangah efa mipararitry ny tahotra no sady mifendrofendro te hitomany mare ny anjo anjanana. Izy aminareo no manana zany taratasy mampidi-dozy zany. Izaho raha olosoa tony de tony namaly azy, ary matoky anao fa tsy aninona koa rangola tinefy, ary tsy maintsy tonga akovena eto anatrehanao ka ny masonao no ahita. Kanefa kosa indray izy misy zavatra mba iriko aminao sy izay rehetra manatriketo dia izao. Mo manaiky ve ianao fa raha toka voavonjiko rangola tinefy ka ny haiko miala aminy nofoko no miatra amiko dia andevina miaraka mpiasako maty no ny amiko ianareo? Matoky ianao Andriamatoa, orangato efa nahazo toky. Matoky ianao fa ho tanterahanay atsaka sy andavana zany ka tsy misy ho raraka an-tany akory. Fa ono aho, taratasy milazinona zany any aminao zany no de mahazendana loatra. Taratasy milaza ny fandovako an'iny ora olosoa, satria oreniko dia manan-karena tokoa. Fa namelany dadarena betsaka izay mianaka, nanambady olona mpanan-karena tany atsimo-tany indray nefa izy, ka maty koa olona io ary mbola izy ihany ny tompo mifananana rehetra fa mifanangana izy sy ilay renibeko. Afaka volana vitsy tao aoriana izany koa dia maty ny eny, ary napetrany teo am-pelantanany fanjakana ny lova izay horaisiko amin'ity taratasy ity. Kanjo ary angaha tsy mba manana havana intsony ianareo e. Ny avy amin'ny data dia tsy misy velony, ary ny avy amin'iny dia tsy misy afa-tsy zany anadany avy any Antsakalavo zany ihany hono sisa. Tsy mbola hitako anefa zany, kanefa mety ho mahalala ahy ihany noho ireo sarina fa inona lefa niny tany aminy. Efa nahatsiaro vizina sy reraka mafy noho ny ratra nahazo azy raha olosoa, ka namonjy fandriana aloha, ka noho ny kelikely dia intro fa reniko ny torimaso fa nofo sy raha ihany. Izy rera nefa no niaran'izany fa reo olona toandrabe fahavaratra sy ingaralay tefy ary reo namamy vitsivitsy sisa no nijanona dia tsy mba no diavy toro mihitsy ny masony, fa ny andry ny hazavany hitondra tebiteby izay aposaka ny masoandro avetsy atsinanana. Teo ampiandrasiny izany fotoana izany dia velon-dresaka mafy sy lava tokoa tamin'ny ngaralay tefy raha be fahavaratra. Dado ony feony manitikitika alina ato an-tsaiko ny sotasota vao nataoko an'io tovolava iny io raha vao tonga teto izy, ary naneninako izany fa nitrangandoza be loatra tamin'ny foko dia namozako androngola tinefy tao anatin'ny ora tsy napoziko dia hanampy an'io zazalahy io aho. Kanefa raha voavonjiko izy sy mifananana dia ho azoko inona ve fa ionina izy ka tsy andrebireby ilay riko intsony
na ilay riko dia tsy hanampitiavana azy tsony. Efa ho anak'izay tadiavinao atao ary tokony homeko anao fa izay rehetra mahatonga nangola-tinefy eto nareo roalahy no ho vadina. Teniko izany ary teniko izao ray niteraka azy fa ono aho mba zanakiza ary iza kosa ilay zazavavy notapahando sy ny tanany tao anaty vata atsy atokotany ary mba ndrebirebena antsika hitondran'ilay olona tsy fantatra nangola-tinefy nandositra avenina amin'olon'ilay mpiasaky nivoaka tany sady efa lolo-po mihitsy. Angabako izany ry dada fa toa zavatra efa voamanora misimisy ihany no mitetehan'izany dia tamin'ny ora izay nahatongavan'ireo vahin'ireo teo. Izany hoe nanarak'ireo olon'ireo mihitsy izany ilay olon-dratsy araky ny hevitry kanefa raha izany dia tsy maintsy efa nosakana ny lalina tany naty ala tany izy ireo satria tany amin'ilay taratasy katsahiny. Asa kiry dada tapaka tampoka nefa nyresak'izy ireo fa injany mareo automobile manatitra ny tanàna an'io izy mianaka. Namonjy nitsangana nijery teo ambaravarakely izy ireo ka indro hitany tokoa fa mijanona teo anolohan'ny vavahadiny ilay automobiliny. Arabe voavoly azo any an-danindro ihany moa no any azo alemaka ao amin'ny hôtely io izay avy any atsimo fa ny avy eo andrefana kosa dia atsambato milingilingy no mamefy azy ary sarotra inihana. Ny eo avarany kosa dia vao maika ny lalina fa fary lehibe mitafy arefy sozoro no tazana mangano hoano amin'ny zato fanampy mangitsokitsoka to famoiza-po fa toin-daka ny efatra amin'ny to vao mahatakatra ny alaliny ary ny avy eo atsinanana dia halabe mikitrokitroka no tsijy mifahofaraviny to mifampitery izay lava indrindra eo ampianina ny avo. Nijanona tao atsimotrano aho ilay automobile ary indremy fa vatandehilahy 12 no niala avy ao ary tsy ela tao aorian'izay dia tonga tao amin'ny efitra misy anyngarana intefy izy ireo. Ny dimy taminy dia olona mpiasan-drabe fahavaratra ny rahana iantsovonjy ihany fa ny fitolahy kosa dia manam-pahefana avokoa. Iray tamin'ireo tovolahy atao hoe Renard John izay lehibe sy ambovoninahitra koa no ireo namany. Satroka bonetra mainty misy volony nanaovana, pardesy nitsangam-bosana no nanarina ny lamosina, kiraro mainty mifanaraka amin'ny complet no teny atongony ary sigara mamoaka setroka malina no teny ambavana. Hitany sady no lalovany teo atokotany ilay vata mahagaga sy ilay mpiasa maty kanefa asa fa lasa izy aloha niditra tao amin'ny ngara ilay tefy. Rehefa vitany arapa dia nanao ny famotorany Renard. Taminareo namonjy ilay mpiasa maty teo atokotany ony feony iza ny tanany jiro ary tsy mbola nisy nivoaka teto fe nareo izay teto nandritra izay hatramin'izao. Eny anaka ongara ilay tefy tsy mbola nisy nody namonjy izay fonenany akory ary ny tanany jiro dia niray tamin'ireo ihany. Ka izy aminareo reto ary izao ilay mpiasa anankiray izay nijoro tsy dia lavitra loatra n'io fitoerana andresahana io. Lapisisa tsabora ny jiro nitazony se hoy izy indray somary nibanjina azy. Fa nalatsy olo tany tompoko, reny ilay vita vazava eny tompoko ireo sady lasa izy teo lahy. Tamin'izay indrindra nefa dia taitra tamin'ny toromasony raha olo soka nanatona Renard izay nandinika ny fatiny lava. Ianao ve ny raha olo soa hoy izy. Eny izao no izy ho raha olo soa. Mahagaga ny ratra nafaty ty mpiasanao ty hoy indray Renard fa langilangy vy nisy posany namelezany ilay namono azy satria mangamanga daholo ny sisiny ratra misy ny diany langilangy. Mino nefa ao fa tsy maintsy ho ilay jola mahatsiraviny izay mbola tadiaviny hatramin'izao no namono azy dia ilay atao hoe tanaposa. Asan'izao no sady fanao koa maro izany ho raha olo soa sady nomeny vakiny ilay taratasy. Io zazavavy io zany dia mbola any aminy hoy Renard. Eny ary miandry ilay daty havelomany sy ny fahafatesany raha diso fotoana aho
ka iza nefa no nahita ity taratasy ity? Izaho ho ny finamaly zany. Izaho iza oranary no nitsaka. Izaho ho ity mpiasa sady nanatona azy izy. Ay ve mbola isy elainy tanajoro ihany e? Ary taiza no toerana ahitany se azy? Nitsatoka tamin'ny paingotra teo ambodi-paiso teo tokotany tompoko, satria nisy nandefa zanatsipika teto. Ary taitra izay ka samy nivoaka ijery sy sambotra izay nandefa izany kanjo tsy nahitana inona inona afa-tsy ho tarataso ihany. Raha mbola valindresaka teo nefa izy ireo dia indro niditra ity manam-pahefana iray izay tena tokotany ka nanolotra taratasy andranary. Efa maraina indrindra ny andro tamin'izay ary nanazava ny tontolo rehetra. Noraisin'ilay taratasy dia notinihana ka sarin-ditongotr'olona tsy mikiraro ka hita misandrahaka teo ny ratsa-tongotra vaventy ary eo amin'ny 20 eo ny alehibeny. Taiza ny toerana ahitanareo ity oranarina anatin'ilay leviny? Ny iray ilay diakrary tompoko dia teo amin'ny toerana loboloba akaiky ny vatanisy ilay lohan'olona no nahitanay azy. Ary ny ray kosa dia tatsy ambadiko ny varavarana no nahitanay azy, dia teo amin'ny petsapetra zany. Izany hoe olon-droa samihafa no niray eloka tamin'ity loza mahatsiravina feno raha mandriky ity. Diso izany oranary fa iray ny mpamono olona ary tsy maintsy dia kiraro ilay atao hoe tanaposy ity no sady tokony tsy mikiraro koa roa. Tsarovy faraka ny filazan'ilay tolondreto dia nisy nandondona aloha vao nivoaka ilay mpiasa. Rehefa izany ray vao nisy feony antsy vonjy. Izany hoe nandeha tongotra nialatra eo amin'ilay lobolobo ilay mpamono olona ka hatreo amin'ny varavarana, satria avy eo ambadika amin'ny varavarana izy no nihery ka nively langilangy atao rina. Avy eo vao nikiraro izy. Rehefa avy nametraka ilay vato ondana eo ambonin'ny vata, io vato indray dia toy izao. Ilay vaton-jazavavy tao anatiny dia efa nisy fotoana andro 2 na 3 na afatesana, satria ilay zavatra dia efa nisy fofony na dia efa hanorarahana ranom-panafody aza. Izany no inoko fa tsy maintsy ilay jiroa atao hoe tanaposana nanao ity heliko ity, satria ny ihany hatramin'izao no hitako manam-pahaizana mihoatra kokoa ireo jolahy izay efa nisamboriko. Ankehitriny anefa ary amin'ity indray mitoraka ity dia tsy maintsy ho azoko izy ary tsy ho afaka intsony. Somary nomey kely ranary tamin'izay raha nijery reto olona mihaino azy, ka indro izy nivezivezy ny asa dia teo amin'ny hevitra io sady miresaka amin'izany no miatoato mandinika ireo zavatra rehetra sy fanaka atao an-trano. No nikelikely anefa dia niady teo aninan'ilay sezy ray izay nisy fanalana mipetraka izy. Aoka toy izy indray mifandehany zava-miseho hoy ny feony. Aoka atao hoe ity fanaly ity no entinareo tsiloilay mpiasa maty tao tokotany ary isakaizy ity nitondra azy. Sady niraisiny ilay fanala ka nomeny nitazomin'ilay mpiasa nitazona azy teny tokotany tamin'ilay fotoana nisy tabataba. Rehefa izany dia aoka atao hoe sika rehetrarehetra no indray nirongatra nijery ilay vata misy loza. Matampoka nefa nijiry tao anatin'ny fanaly ity ka nivanaky sika ary raha mbola teo indray dia injany fa nary antsoantsom-behivavy no nikelikely dia ny antsoantson-drangolatinefy izany. Ny jano indray nefa nresaky ranary noho ny avy eo fa nanotany reto olona no nataony. Move marina daholo izay rehetra noresahako ho ny feon'ny arontsika. Marina daholo izany ary izany tokoa ny tranga teto ho ingaralainy tefy sy raha olo soa. Raha izany ary dia izao koa ny marina indray ranary. Ilay jolahy atao hoe tanaposa dia tsy nahavita irery izao heliko izao raha tsy nisy mpanampy. Ny mpanampy aza dia tsisa fa ato amin'ny efitra ity ary eto izy izao. Iza
hoy ny feonreto vatandehalandray ami'retony isakaizy ty ny mpanampy azy ary tanako mihitsy oranary sady nanato ilay mpiasa ny tana fanala izy no nitazona azy teo amin'ny vozony. Tiana daholo ireo olona teo amin'ny efitra anora nahita izany. Tovolahy sy mpiasa tsara fanahy no nahalalany azy. Tsotra no sady tsy mba beteny fa dia miasa dia miasa. Ankehitriny nefa dia voalaza fa manao volongita mifandray tendro amin'ny olon-dratsy ka orangory fototsy ny afo amin'izao loso izao. Angamba tsy marina hoy ny eritreritry ny sasany fa tsy ho vitan'io izany sady to somary manisam-poandranary izy ireo. Inona moa tompoko no hitananao aho ary mpanampin'ilay mpamon'olona ahoana moa aho hoy navalilay mpiasa. Tanako ialahy satria hevitra avy amin'ny alahy no nahazon'ilay jolahy tao hoe tanam-posa niditra tato an-trano no ny maty ny jiro satria ty fanaly ty dia ron'ilay vita vazaha tsara mihitsy ka tsy mety fatindrivotra foana raha tsy nina vonoany eto amin'ny fanodinana iny lahany ity. Ary taminareo ny tsilo tany an-tokotany dia tsy nisy olona nahita ny iren'ilay jolahy sy nitsoriahany niditra teto am-baravarankely raha tsy alahy ka baiko ny fanaovanareo no namin'olona ilay jiro. Sendra mipitsikilo mahay ty mpiasa fetsy na aina nova toetra ka vaky ambato lampy. Ny rariny koa mantsy na elan'ny foretana aza dia tsy azo tsondriana fa mazana mipotra tsinahy eo amin'ny ora tsy ampoziny ka zoronantsy mahatadidy izay mitaingina azy ho seza. Fantatry ty mpiasa fa tonga tokoa ny tononany tsy mahalaila ka hoy izy mibaboka. Renareo teo ilay raha mandrika tao amin'ny villa Rayon d'Or.